le JT. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Omaly fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny le JT. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny le JT. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny le JT. Tena manadio be mihitsy. Manara ny le JT miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirava tompoko lasy tompoko vavy mahery 10 minitra amin'ny fitora sasany fotoanan'le JT anio alakamisy fa fito amby 20 volana septambra ireto loha temba voantsika ho any andra. Anatevin-daharana ny fampandanina indray ny candidat laharana faharoambe folo Eratsonarima-Pianina ny fikambanana Jeune Espoir Madagascar avy any Antsirabe sy ny fikambanana Maintsoririny. Nisy androany ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka tamina tanora mahery ny 10 teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pireneny. Misedra olana ara-bola amin'izao ny orinasa Jiramaka izay no mampiverina indray ny telestage eto Antananarivo sy ny manodidina. Notokanana androany kosa ny tsenan'ny Tantsasy sy ny fanavaozana ny zaridaina eny amin'ny commune Taratamaty. Maresaka iraisam-pirenena 17 hatreto ny olona matin'ny kolera any Niger. Asiana fanazana ary sika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny le JT. Dia tsika anaraka avy hatrany ny ao anatin'ny tapany voalohany ity actualité dia ny alahionina izany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Fanamby lehibe no napetraky ny filoha teo aloha Eratsonarima-Pianina nandritra ny fitaom-pitantanana dia ny fitodiana manokana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Nambarany tao anatin'ny fandarana manokana ny talata lasa teo fa efa tafapetraka ny fototra ahafahana manainga tsara izay fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra izay na eo amin'ny lafin'ny fambolena izany na eo amin'ny lafin'ny fiompiana no jerena akaiky tamin'izay fitsinjovana ny tontolo ambanivohitra izay ihany koa ny resaka fandriam-pahalemana izay mampirisika ny tantsaha hivelatra amin'ny fiariny. Rindra tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Iray amin'ireo kandida resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fitodiana amin'ny tontolo ambanivohitra ihany no ahafahana mampiroborobo ireo sy ampiariana maro eto amintsika ny filoha Eratsonarima-Pianina. Fony izy mbola teo amin'ny fitariana amin'ny firenena no efa nampiatra ny paikady rehetra mifanaraka tamin'izany. Niainga tamin'ny fijerena ny olan'ny mpamboly dia ny tsy fisindrano. Taorian'izay no nanapahany hevitra ametrahana ireo tohadrano miisa 703 mahery manerana ny nosy nanomboka ny taona 2024. Teo ihany koa ny fanitaran'ireo lemaka manondraka velaran-tany hatramin'ny 1,000 hektara raha tsy laza fa tsy ny tany Iba mangoky. Mbola teo anatin'io ny tany aloatra mangory sy ireo toeran-kafa. Fototra-vitrasa fototra sy hopitarika no napetraka saingy marobe ireo tantsaha nisitraka izany hoy ny filoha teo aloha. Rehefa napetraka ilay tohadrano efa vita moa izy zany efa afaka namokatra tsara ilay olona, mamokatra indroa ao anatin'ny herintaona ilay olona ary dia efa any amin'ny 10 taona ny vokatra isaky ny hektara. Izao ny tenin'ilay ray aman-dreny
Andriamatofilo tsy nampiteny azy mihitsy anakely ary raha tsy mahafantatra azy akory a Andriamatofilo efa hitanay ao amin'ny vilaninay lay vokatra ilay asa nataonareo fa izao nazaka ianao tambala avao nisan'izay ny tany atsimo andrefana koa tany amin'iny Abamangoky teo amin'ilay hoe Ambaikily teo zao efa nisy an'izany koa efa indroa mamokatra isataona ry zareo any ara misy ilay karazam-bary zay vokatra ao anatin'ny 3 volana na efa-bolana mety afaka mamokatra intelo zareo ao anatin'izay zavatra zay fa marina teninao tsy mbola le tantsaha rehetra misy 900 ny vahoaka malagasy no efa misy ataoko hoe misy sitraka an'izany mandeha tsy kelikely le ezaka ary misy ny ezaka zay hitambara iraisana fa misy ny ezaka zay atao ao amin'ilay faritra lehibe zay pitarika zay zavatra ngezabe zay rehefa niakatra ny vidin'le vary gasy na makalioka satria tsy nisy tsony lizy teto Madagasikara fa tsy ampy dia napakarin'ny olona niaraka tamin'izay koa ny vidin'le nafarina tany velany za milaza amitsika fa ny vidin'ny vary nafarina tamin'ny velany tonga tamin'ireny fotoanireny tonga ao Toamasina dia 200 ariary 300 ariary farafahabetsany dia ampio an'ny freza ny zavatra zany dia ho hitantsika ao fa tsy ho tonga amin'le mihoatra n'le 2 fa ny teny an-tsena dia zao ohatriny na vidin'ny vary gasy ohatriny na vidina makalioka dia zao ampitovitovina amin'ireny fotsiny le zavatra zany hoe lasa lay atsotsika hoe tombobarotra na le marge nga nilazantsika azy eo amin'ilay mpanafatra sy mpivarotra aty amin'ny mpanjifa teo no be dehibe izy teo no mety tsy voafely izy teo mety misy mpanaroatra ary tena milaza fa nisy mpanaroatra satria nisy nigadra tamin'ilay fotoanireny rehefa nijehany ny fitondram-panjakana ka eo zany tsika tsy maintsy mailo amin'izay zavatra zay hoe misy zavatra be dehibe mifamatotra ao anatin'io resaka io ka izao raha izao fandeny-javatra zao nijerena zany dia efa me miverina amin'loany le izy zay nataoko hoe eo amin'ny 2 hetsy taonina eo zao no tsy ampy afaratsika amin'izao fotoana izao ary inona fa amin'ny herintaona mety eo amin'ny 2 hetsy taonina dia amin'ny 2 taona dia tsy hanafatra tsonytsika satria hitombo io tahan'ny vokatra vary io ary mety efa mba ho lasa anondrana amin'izay ny tantsaha malagasy sy Madagasikara amin'izay fotoana izay tanjon'ny fitondram-panjakana notariany ny ahampy ny vokabary masana ny filan'ny malagasy rehetra tokony ho tratra izany ao anatin'ny 2 taona manaraka raha voajan'ny tsirairay ny firindran'ireo asa fototra sy toromarika napetraky ny flo torak' izany ihany koa ny fampiodonana ny tontolon'ny fiompiana vavolombelona izany ny fametrahana ireo fitoeram-panofana ireo tanora sy fampiofana ihany koa ireo tantsaha hisarihana azy ireo hifofotra trany amin'izay fiompiana izay mbola miankina amin'ny fandriam-pahalemana sy ny filamenana nefa ny fahazotoan'ireo tantsaha ho tamana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra nojeren'ny flo manokana io nandritra ny fotoam-pitondrany efa dingana goavana ny nahafahana nametraka ny bataillon interarme tany io sy ny tany tsorony mandidy mampitombo nisan'ny ompitsika zay ompian'ny tantsaha sy ny mpiompy aty amin'ny faritra satria mahazoto sy marisika ny olona ampitombo ny ompiny eo ampelantanany ary mazoto ihany koa izy eo fiarina sy ny fandrarana na eo amin'ny fandrarana omby ary mampiverina ihany koa ho an'ireo olona tampandrarà sy mpiompy zay efa nivadika ao fandrarana hafa no tsy fandriam-pahalemana ty fisian'ity bataillon interarme eto amin'ny faritra Mongolafy ty dia indrindra misaotra ny filoham-pirenena nametraka izao fotodrafitrasa izao dia mananteny izay fa andro fahalemana ny tany dia hiasa koa izahay tantsaha aty amin'ny faritra Bongolava satria tsy fandriam-pahalemana ny tena nisy teo ary tsy nahafahanay namokatra mihitsy nyzany tao anatin'izany tsy fandriam-pahalemana izany tena faly ary dia tena nanao ny ainay tsy zavatra mihitsy mifokon'olona zany teto tena moa zany andro masom-pokon'olona raha teo eto fa dia atsona maraina tonga atsona atoandro atsona riva tonga foana zany raha mbola hoe misy asa hifanampiana avy amin'ny alalan'ny fokon'olona zany eto amin'ny toerana ity tena zay ity zao no andrasin'ny olona zao zay tsisa tsy lasa namidy daholo ny omby fa hoe miandry amin'ny fahatongavan'ity indray vao mamerina zay fiompiana omby zay zany ny olona dia mijalona tambanivohitra na ny fambolena rehefa miaina ary mamonjy an'ireny vohitra aby ny olona mipetraka
fa tsy afaka mipetraka any ambanivohitra tsony satria tsisy iainana ny miasan-dalo ka misaotra ny fitondrana aloha atao hoe tara zay zava-ty aloha tara misy zay tsy nisy mahafinaritra fipetrahany ty engany mba hitoy indrindra fa hélicoptère io mba tsy atao aingo Antananarivo tsisy lanana io Antananarivo fa aty ny lanana io nitsalijaly mihitsy mivavaka ty tamin'ny mbola tsy nisy zany ny ohatrany hoe zany hoe nisy miaramila zao aminay dia mba nilaminay tena atao hoe niaina tamin'ny tsy filaminana mponina nefa izay tatsaha dia olona maharitra zay ny toetra manokanay manana faharetana zay aka rehefa misy zao dia vonona ny tatsaha ambolsion amin'ny ara-dalàna satria bongolava tsy tokony ahatra fa ny asan-dalana mpahatra azy tena ilain'ny mponina dia ilain'ny mponina mahitsy ny fametrahana ny toby satria afaka etaeta zany ny vahoaka aloha raha toka mandeha ara-dalàna ny fiaingany zany fitarainany vahoaka zany mivantana ary tonga eo no eo zany fitarainany rehetra fa tsy misy hoe andraso kely afaka adiny ray na adiny roa vao tonga amin'ny action zavatra ao anatin'ny alerte mahazo ny vahoaka tsy vina na nofinofo fotsiny any izay fanosehana arak'izay tratra ny tontolo ambanivohitra izay satria dia asa efa natomboka tao anatin'ny 5 taona latsaka izany hoy ny filoha teo aloha Erajanarmampianina tsy tahaka ny anireo kandida sasany izay mbola manome nofinofo anireo vahoaka malagasy ny ezaka fampandrosoana ataon'ny kandida larana faharoambin'ny folo fa efa fototra efa voajoro mazava azy fa mitombo isatrany ireo fikambanana mijoro anatevin-darina ny fampandaniana indray ny kandida larana faharoambin'ny folo Erajanarmampianina resy lahatra tamin'ny paikady fampandrosoana natomboky ny filoha Rajaonarmampianina anatin'ny repoblika fahefatra ireo fikambanana tanora maro samihafa natsapa izy ireo fa nojerena manokana ny hoaviny tamin'ny alalan'ny fotodrafitrasa marobe manomevana ny fivelaran'ny tanora na ara-tsaina izany na ara-batana ho setrin'izay fitsinjovana manokana ny tanora izay ary dia manolotra ny fanohanany ny kandida larana faharoambin'ny folo ny fikambanana Jeune Espoir Madagascar any Antsirabe sy ny fikambanana Maitso Ririnina. Iray amin'ireo fikambanana mavitrika indray mivohitra vakina karatra ny fikambanana Jeune Espoir. Izy ireo izay tapa-kevitra ny hanohana amin'ny herin-drehetra ny kandida larana faharoambin'ny folo ao anatin'ny fiatrehana ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny 7 novambra izao. Natsapa ny asa mivaingana sy ireo paikady fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny faritry vakina karatra ny fikambanana. Saika voajery ny filoha Erajanarmampianina ireo teboka lehibe naharary azy ireo raha ny fanazavan'ny filoha nasionaly ny Jeune Espoir. Maro ohatra raisitsika ny herinaratra ao Ambatolampy, namboarina ny hydraolika any Samivotry, natao ny hydraolika aty Abenjy, natao ny lalana Faratsio Sambaina. Misy akony ekonomika, akony ara-tsosialy ho an'ny faritra any Antsirabe nge zao tsisy délestage tsony satria efa misitraka an'ilay 20 mégawatt avato amin'ny énergie renouvelable ao Ambatolampy. Misy le azo lazaina misy an'le hoe zavatra direct fa misy koa ny indirect zay misy création na ohatra raisitsika zao ny naneken'ny Marocanina any anao ny centrale formation sy ny hôpitaly ao Antsirabe ao koa ny ao Antsirabe zao misy palais de sport zay aorina ho an'izy zany ho an'ny tanora zany palais de sport zany. Nantitra tery ny filohany fa tsy misy ny fahagagana indrindra fa fanarenana firenena ao anatin'ny taona vitsy monja resaka izay miantso ny tanora rehetra hanana faharetana noho ny fahatsapana fa tsy vita indray andro ny fampandrosoana ary tsy iankina amin'ny filoham-pirenena irery ihany koa izany. Mila tohanina ireo asa rehetra efa vitaka ireo tanora no asaina mavitrika. Izy ireo raha teo no isitraka ny fisandratana amin'ny lafiny rehetra tsoatsy raha ny fanazavan'ity olom-boafidy teo aloha tao Antsirabe ity. Betsaka ny zavatra mbola atao, betsaka nefa vita fa betsaka koa no atao. Ary eto mba miteny kely manao hoe tsy maintsy miafy kely aloha, misy fihafina foana na anao trano ary anao dia miafy aloha ny tompon'ny trano miafy aloha dia ohatran'izay koa tsika misy fihafina kely zany zay misy ary misy fahasairanana satria tao anatin'ny firotaona tsika sahirana dia nanakatra an'izay amin'ny resaka namerenana tsika tao anatin'ny firaisambe eran-tany
nandaniana fotoana naritra zany zao tsika dia misitraka an'izany satria tsika tsy afaka hoe mipetraka rery tsika ilona mila fanampiana vanovelantsika tsika mbola andalam-pandrosoana mila fanampiantsika zany ny zavatra nataony président dia miaraka amin'izay nefa gaga ny olona to misy zavatra tokanana ry zay olona vagaga kaveranga ty sady manentsika ny any velany manentsika ny hitatoerana fa tsy hoe nataony any velany dia hitaterana jerepotsiny. Fikambanana tsy mpanao politika kosa ny fikambanana maitso ririnina saingy mahatsapa fa olom-pirenena avokoa ireo tanora mandrafitra izany ka manana didy amin'ny firenena izy ireo. Tsy ho tonga amin'ilay fitenenana miovandrina miovasata ny maitso ririnina ka naneho ny fahavononany hanohana feno ny firotsahan-kofidiany ny filora Ranomampianina ihany koa kandida izay nambaran'ny fikambanana fa hany afaka ampiatra ny fitohizan'ny fampandehanan-draharaha eo amin'ny firenena raha te hiroso marina ny amin'ny fampandrosoana. Rehefa mifandinika sy namakafaka izay mpikambana rehetra manerana nosy dia nanapa-kevitra fahanohana tsy misy fipetra ny kandida Ranomampianina iarana tamin'ny folo amin'ny fitondrana 7 novambra amin'ny folo sy roa arivo. Ny fiteny hoe vazo mitovy ihany aho raha vazo mitovy ihany aho no hita rano sy ny hoe miovandrina miovasata satria izy no efa nanomboka ireo tetikasa maro koa mbola mametraka fitokisana amin'ny indray zahay anatanteraka ny toky ny vina fisangatana. Ho famarana ny teninay dia manentana ny vahoaka tsy hankanapaka ihany koa izahay anohana ny Andriamatoa filoha Ranomampianina. Ianao mahakasika niny famitsimbola mitetina 8 miliara sy 7 tapitrisa ariary no anenjeny fitsarana frantsay an'ilay mpandraraha malagasy isandreo manan-karena indrindra ty Afrika mamy Ravatomanga. Fanondranana andramena sy fanodikodiana-mbola tamin'ireo orinasa-mpanjakana toy ny kompania Air Madagascar sy ny Jirama ny volam-panjakana nandritra ny fitondrana tetezamita no loharano izany vola izany. Fantatra fa nananganana orinasa kosa no nanadiovana ireo vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna ireo. Nanomboka ny volana Jiona lasa teo tranobe misa 4 an'ilay mpandraraha malagasy Mamy Ravatomanga no nogiazan'ny fitsarana frantsay. Tsy nahazoana fanazavana mahafa-po ny manodidina ny fomba nahafahana azo vola be ka nanangana ireo toerana lafo vidy ireo tao Frantsa. Ankoatr'izay tsy nahefa nihetra IFI impôt sur la fortune immobilière tokony alohany mifanaraka tamin'ireo fananany ihany koa ity tanakavanany filohan-tetezamita teo aloha ity raha ny fanampim-baovao. Raha ivirenana dia orinasa misa 3 no voamarina aloha fa efa nahoatra ny Mamy Ravatomanga tamin'ny alalan'ireo vola azo tamin'ny fanodikodianana volam-panjakana sy harem-pirenena. Voalohany amin'izany ny orinasa mialina oriny ao Frantsa tafiakatra hatrany amin'ny 2 miliara sy 37 tapitrisa ariary ny teti-bidin'izany. Isan'ny anenjehan'ny fitsarana frantsay azy taoriany ampamoaka ny Panama Papers izany. Efa nigazan'ny fampanaovana misahana ny raharaha arabola any Paris ny 17 Jiona 2022 raha teo ireo trano ireo. Orinasa faharoa ny orinasa aina izay natsangana ny velany ihany koa ka vola 2 miliara sy 77 tapitrisa ariary no nividianana ny trano nametrahana izay orinasa izay. Efa nogazan'ny fampanoavana ny 17 Jiona lasa teo ihany koa izany ho fampiarana ny diditsy volana adieloka navoaka ny fitsarana tao Paris. Ka trano ny tentina manodidina ny 3 miliara sy 27 tapitrisa ariary anoany ihany koa no nividianana sy nametrahana izany. Ity faran'izay tafiditra ihany koa anatin'ireo trano nogazan'ny fitsarana frantsay. Raha atao ny kajikajy dia tafiakatra hatrany amin'ny 8 miliara sy 17 tapitrisa ariary anoany ny vola maloto no diovina tamin'ireo fananana ireo. Tsy magaga raha loha laharana amin'ireo olona folo manan-karena indrindra eto Madagasikara ity mpandraraha mpiara-miasa akaiky amin'ny Andry Rajoelina ity. Vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nandritra ny fotoana ny tetezamita avokoa ireto no diovina tany ivelany ireto. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana momba ireo raharaha ireo ny fitsarana frantsay amin'izao fotoana.
voatorona matetika ny anarany ty ambara ho mpandraraha malagasy ty tamin'ireo hetsika fidinana andalambe na ihany koa fanoerana ny fitondrana nisy tao anatin'izay 5 taona izay no izy miady mafy amin'ny fiverenany filohan'ny TGV eo amin'ny fitondrana mba ahafahany mahazo indray ireo tombontsoa manokana tahaka ny tamin'ny andron'ny tetezamita. Tapatrareo mahakasika ny ireny rehetra ireny dokam-barotra kely dia ifamtony eto indraitsika aoriana izay.